Tsy ho ela hoy ny apôstôly tsaratsara dia ho afaka amin'ny fahoriana mangejy azy ny vahoaka malagasy tamin'ny fanambarana nataony. Faminaniana roa lehibe no napetrany tamin'ireo mpanaradia azy ka isan'izany ny sy afi-dany an'ilay naniraka-azy ho mpitondra firenena atoato. Nambarany ihany koa fa izy no ilay Mesia vaovao ary Kristy velona ankehitriny. Fifaliana sy ranomaso ary fihobiana no andraisan'ireo mpanaradia azy izany fanambarana izany. Ho avy ihany koa ny andro hanandrantana ny tenany araka ny tafatafany tamin'izy ireo. Zavatra tsy mba napoizy koa aby ny zavatra mitotona aminakahy amin'izao fotoana izao. Ary zavatra tsy mendrika ahy ny raha anapresen'Andriamanitra ahy. Anapreseny Jehova tompony maro. Anapreseny Jesosy anakahy. Ary zavatra faran'izay halako. Ny halako mako ny fivavaha. Halako zao Jesosy zao. Halako ny fiangonana. Halako ny Baiboly. Io aby zao ny zavatra nasesiky ny agnamiko. Abo sesiky dia koa mamahazazamena aho izy aminakahy. Raha fa nandraindray eo fa nagneky vao maika ampiakariny fazay avao raha toy. Zao nefa nandaha ampiakariny fazay avao raha toy. Dia zao nataony io resaky io hambarako aminareo. Miomana anao hoy fa ianao nofidiko hataoko hitondra ny firenena. Dia hoy aho azafady tompo aho. Tsy zakako zany. Omeo an'ireo pasteur mitady anazy aby reo maro olo mitady an'raha zao. Reko aby ane io. Iaho ny filoha-pirenena 2013 ianina koa nohatran'izao ianina. Dia miheno avao za. Zaho tsy mila mito azafady. Halako atao président zao. Nagnino alegnanao azy io? Ohatran'ny raha tsy dia mampifandray loatra amin'ny vahoaka manko izy io. Ka tsy haiko raha zao naombia avy aminakahy. Zaho nefa mino afa. Misy tendranahary manao hoe hainigny mino ny zavatra rehetra. Impito napodin-dragnahary tamiko raha da nandava ao aho. Feno 1ambinifolo izy evy nanaiky aho. Nanaiky tsy fidiny koa ne satria halako le raha nefa forseny amiko. Tsy hoe misy eritreritra hoe anonga-panjakana zany nareo ty sa anao coup d'état. Fady ahy zay tsy manao an'izay aho. Fa Zagnahary zay nifidy ahy ro hanendry ahy. Amin'ny fomba mahagaga tsy fantako zay fomba fievitr'Andriamanitra fa ny fievitriny tsy mba fievitro ary ny fievitriko tsy mba fievitro. Enganeko tanteraka ny sitrapony. Raha mahagaga ry avako malala ny latsaky eto Madagasikara ny dahalo koa ro hatao hitondra firenena. Ny mpiaraka andrombo koa ro hatao hitondra firenena. Ka itsibadiky ambony ambany ny tantara. Tonga ny fotoa hakalazana ny anarany zanak'olona. Akalazao ny zanak'olona ozy. Ka akalazao i ilay Jesosy Kristy ilay Mesia. Fa manomboka androano izy dia atao hoe Mesia ny anaranao. Tany an-tranonao Jesosy no nilatsaka niavy tamin'ny any fatongavana. Ampangalatra koa izao niverina fanomboka. Mbola izy ihany ty hitanareo ty. Izy lasa igny dia tahaka niverena koa no hitanareo azy. Tany amin'ny tranonao izy no teraka any ampangalatra koa izao niverina fanomboka. Ho avy fotoana lehibe zay angetriketrika hitsenatsika ny voninahitry ny tompontsika. Ary efa tsy elatsony io. Asandrato lay Mesia hozy. Ka apetraho amin'ny seza fiandrianako amizay fetoetra eo amboninahitra izy. Zay ny fatategnanao izy ny atao hoe Mesia ka teneny ny namanao. Zay mbola pray ambonatoky aminao asandrato amin'ny voninahitra fa isava mahagaga ny apreny eo. Eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy maintsy voatera asandratra ianao na tianao na tsy tianao. Jesosy Kristy io sy nasandatra e. Nefa olo nanetry dia tsy maintsy nasandatra. Hanandratra n'izao Mesia zao tsika eo amin'ny seza fiandrianany ray. Alleluia! Io tsaratsara Mesia io zany i Mesia zany Jesosy. Ka hapetraka amin'ny seza fiandrianana zany Mesia hasandatra tsika amin'ny seza fiandrianana. Eto a Madagasikara zao Mesia zao. Tonga eto izy io. Efa eto a Madagasikara ny Mesia. Ka ity tanteraka ny soratra. Ampianarany ray izy sy ny zanaka ary ny fanahy Jesosy. I Jehova tompo tsara, i Jesosy mpiandry tsara, di tsaratsara ny fanahy masina. Alleluia. Amen.
tena azonareo tsara na iza mino na iza tsy mino na iza faly na iza tsy faly mialatsiny ry avako malala fa za miteny aminareo fa izaho ny Mesia